Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahatsoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mampiombona ny fanasan'ny tompo. Mampiombona ny fanasan'ny tompo. Zany ray no lohahevitra misongadina amin'ity andro anio ity. Tarafina ao amin'ny nofinainantsika anio, bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2, ny 1:2 hatramin'ny 1:7. Mampiombona ny fanasan'ny tompo. Tazantsika eto rehefa nilatsaka tamin'ny fiangonana voalohany ny fanahy masina, dia vokatry ny fanahy masina dia niroso tamin'ny fandraisana ny sakramenta, na ny sakramentan'ny batisa na ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo izy ireo. Rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia niroborobo ny fiainana ara-panahin'ny fiangonana sy ny fiainana andavanandron'izy ireo. Ary izay marihana manokana eto amin'ity nofinainy ity dia ny fahazoton'ny fiangonana nandray ny fanasan'ny tompo. Ary hitantsika taratra eto fa arakaraky ny fahazoton'ny fiangonana nandray ny fanasan'ny tompo no nizoran'ny fiangonana tamin'ny lalan'ny fiombonana raha teo ihany koa. Dia hitantsika eto fa miaraka foana ny fitenenana manao hoe miombona ny fiangonana sy ny hoe nandray ny fanasan'ny tompo izy. Ny fomba filazan'ny Luka ato amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, ohatra eo amin'ny 2:20 dia hoy izy hoe, ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakina ny mofo. Dia mbola averiny ray zany eo amin'ny 5:20 manao hoe, ary niray saina isan'andro izy ka nazotona keo ankianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka ninakanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Mazava zany fa miaraka mandrakariva tamin'ny fiombonana sy ny firaisan-tsaina ny famakiana ny mofo na ny fanasan'ny tompo. Dia hitantsika eto ary zany fa niombonan'ny fiangonana voalohany avokoa ny zavatra rehetra. Niombona fananana izy, niombona tamin'ny fanasan'ny tompo izy, niombona tamin'ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra izy, niombona tamin'ny mivavaka izy, niombona tamin'ny sakafo izy, niombona tamin'ny firaisan-tsaina izy, niombona tamin'ny fideranan'Andriamanitra izy, ary mefara tamin'ny fiombonana amin'ny famonjen'Andriamanitra mihitsy ary zany. Voatanisa ato anatin'ity nofinain'ity avokoa zany rehetra izany. Misongadina eto ry havako ny fampiasana ny voambolana ilay teny grika hoe kononia, izay midika hoe fiombonana, izay miraisintsika tamin'ilay hoe niombonany avokoa ny zavatra rehetra. Ary zany no mahatonga ny fiangonana mazoto kokoa mampiasa ny fanasan'ny tompo amin'ny fitenenana hoe communion, izay ilazana ilay fiombonan'ny fiangonana, ny fiombonan'ny mino ao anatin'ny fanasan'ny tompo. Arak'izany ny fanasan'ny tompo zany dia tena mitondra fiombonana ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpino, ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ao amin'ny tompo. Mampahatsiaro antsika ny amin'izay efa voalaza fa ny tena sy ny ran'i Kristy no fanekena vaovao izay nampiavana antsika indray amin'Andriamanitra. Fa mbola io fanasan'ny tompo io ihany koa no mampiavana ny mino amin'ny mino samy mino, amin'ny samy fiangonana, mba ho tena iray ihany izy na dia maro ary ho ny tompo. Ao amin'ny fanasan'ny tompo zany no anehoana amin'ny fomba hita maso ilay fitenenana manao hoe fa isika na dia maro ary dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny fanasan'ny tompo dia tonga fiangonana iray, tonga mpino iray, tonga tena iray ny fiangonana manontolo. Tsy misy intsony ny fahasamihafana, tsy misy intsony ny fizarazarana, tsy misy intsony ny mampiavaka
rehefa miombona ao amin'ny fanasan'ny tompo. Fanahy iray, fiangonana iray, tena sy rany Kristy iray no iombona ny fiangonana ao amin'ny fanasan'ny tompo. Arak'izany tazantsika eto fa tsy misy afa-tsy fiombonana no hita ateraky ny fanasan'ny tompo eo amin'ny fiangonana. Izay rehetra fisaratsarana noho ny amin'ny fanasan'ny tompo, izay rehetra fifampandaniana noho ny amin'ny fanasan'ny tompo, izay rehetra mety ho endrika fitsotokotokoana amin'ny fanasan'ny tompo dia tsy fanasan'ny tompo zany, fa ny fanasan'ny tompo dia mikendry ny vatana iray, tena iray, dia ny vatan'i Kristy sy ny tenan'i Kristy izay natolotra ho famonjena iray ho amin'izao tontolo izao. Mazava zany ny afatra ho antsika androany fa mampiombona ny fanasan'ny tompo. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro. Le Andriamanitra tia dia tia anay, manome anay ny zavatra rehetra, nampiombona anay tao amin'ny Kristy ary anananay fiombonana amin'ny samy zanakao, amin'ny samy fiangonanao, ka na dia maro ary dia tena iray tokoa ao aminao. Ankehitriny izay Tompo mahatsiaro ambavaka ny tafika masina izay ataon'ny fiangonana, ny tafika masina anatiny, ny rodorodo ho an'ny Kristy, ho amin'ny fambaboana ny fon'olona maro, ho amin'ny fanjakana ao Andriamanitra. Ianao hamangy manokana ny tokantrano rehetra izay vanginy, ianao hampaherin'ny fiangonana izay hiatrika ireny asa ireny, hananan'herin'ny faherezana. Dia mitaria lalana anay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy, no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra, eny misaotra. Amen.